Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly miarabantsika rehetra tonga sy fato anatin'ny Le JT amin'izao amin'ny 7 ora sy sasany latsaka ira minitra izao azontsika tsaina avy hatrany fa dia nisy ny fiovana eo amin'ny fandaharam-potoana ho an'ny televiziona amin'ity androany ity noho ny fisian'ny fidirana mivantana avy eny avolohan'olotra ireo vaovao maro samihafa amintsika hatrany anefa izahay ao anatin'ny Le JT ho an'ity androany ity ary resadresaka araka amintsika ihany koa i Kotliba afaka fotoana fohy atombotsika aloha ireo vaovao samihafa. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente ary dia miaraka amin'ny miora miaron-jatovy mazava ho azy no hanolotra an'izay vaovao samihafa izay miarabanao. Miaraba antsika rehetra ihany koa dia miaraba andriza ary manasa antsika avy hatrany tsy hampiandrelantsika intsony anaraka ity fampahalalam-baovao ity. Araka ny efa hitantsika niditra ny vantana avy eny avoloha teo dia feno efa taona androany 2020 ny volana janoary ny nanaovan'ny filoham-pirenena ny fiainanana teny Mahamasina taoriana lany azy ho filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2014. Androany araka izany araka ny efa fotoana ny fanomezana dia nisy ny famelabelarana nataony filoham-pirenena nitondrany ireo vinina ho amin'ny taona 2014 na ilay hoe fisandratana mirindra tonga teny avololana atrika izany avokoa ny akabeazan'ireo mpandraraha mpianatra mpanao gazety ary tompona andraikitra lehibe sy maro samihafa teto amin'ny firenena mamitsina amintsika izay vaovao izay Sonia Andrenirina sy Dolphe Rakotiniaina. Naharitra ora iray teo ny famelabelarana nataony filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nitondrany vinina amin'ny taona 2014 any Madagasikara na ilay hoe fisandratana mirindra. Fotoana fimpanjinana no avy izao hoy ny filoham-pirenena teo ampanomboana ny lahateniny. Efa maro ny ezaka natao mbola ho tohizana sy hatsaraina hatrany izay ezaka efa natomboka izay hoy ny tenany. Ny taona 2014 no tanjona. Efa niasa isika, efa navita zavatra isika. Ary zany indrindra no mahatonga milaza amintsika hoe manomboka izao dia mila vina maharitra isika. Raha nipetraka ny PND nge ka ho ana 5 taona dia hiandry azy ho tapitra ve vao hiresaka indray ny 5 taona manaraka sy ny 10 taona manaraka. Za tao anatin'ny fandinihana izay nataoko nandritra ny fotoana ela be indrindra tao anatin'izay efa taon'izay dia zao nitsapako. Mila fitoniana ho iaho mandritra ny fotoana maharitra ny firenentsika. Satria rehefa mijery an'ireo tany izay mandroso amin'izao fotoan'izao isika dia nanana an'izay fitoniana izay. Ary nanana an'izay fomba fijery lavitra izay 10 taona, 10 taona, 20 taona. Ary na dia nisy ara ny fifandimbiasa-pitondrana voafetra ny lalàna tao anatin'izany tsy manakana ny filoham-pirenena hitondra amin'ny fijery lavitra izany zavatra izany. Notsindrin'ny filoham-pirenena manokana teto ny asa efa manomboka amin'izao fotoana mikasika ny fiampitana makany amin'ny fampiasana angovo azo avaozina. Ny tanjona lehibe dia ny hoe andeha daholo ireo barrage lehibe avy amin'ny alalan'ny riandrano. Misy efatra farafaratsy nefa mandeha. Ao ny Saofika any atsimo Antsinanana, ao ny Tetezambato ao atsimo, ao ny Volobe any Atsinanana, ao ny Ranomafana ato avaratra. Fa be dia be ny ao any Bodoroka any amin'ny toerana maro samihafa
dia misy azo anaovantsika an'izany. Io no mora indrindra fa io a mila fotoana. Zay le ataoko anareo hoe mila ny fanetretenan'ny filoham-pirenena ny fotoana. Ny olona mantsy tsy nanao an'izany satria nahoana rehefa nijery ny fetrany fotoana hitantanany izy dia ohatra hoe maninona nanao an'io nefa za koa rehefa hijanona amin'ny anina, za rehefa hiala amin'ny anina, za rehefa esorona amin'ny anina, za rehefa zao ny zatra mety misy amin'ny hitantanana. Dia velao io a fa aleoko mametraka groupe satria raha pitsa mametraka an'iny a dia vetivety kely a dia hitako vokatra. Tsy izany no tokony fijerina filoham-pirenena. Mbola amin'ny taona 420 vao tafapetraka ny ray amin'ireo barazy ireo. Tsy mampatahotra andrajonary mampianina manao fanambo hoe ataoko io androany a fa ho vita io amin'ny 420. Zany tokony ho toe-tsaina zay ananany mpitondra rehetra eto amin'ity firenena ity satria zay no ilaitsika ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ankoatra izay ohatra nomeny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina izay namafisiny ihany koa ny tokony hanana ny tsirairay fomba fijery matotra ary viana iraisana. Nandritra ny famelabelarana nataony ihany koa dia ny tanisa sehatra maromaro tokony hojerena rehefa mampandroso haingana ny firenena ny tenany. Anisany tontolo ny fizahan-tany, ny jono, ny fambolena, ny fitrandrahana renak'ibony tany ary ny indostrie. Madagascar sera en 2030 un bassin industriel dynamique qu'on pourrait appeler un Shenzhen de l'Afrique. C'est ça, Madagascar. Donc, nous devons afficher une ambition industrielle. Une ambition industrielle parce que notre objectif, c'est de créer des millions d'emplois au niveau de l'industrie d'ici 2030, en s'appuyant sur les matières premières, leur transformation, la main-d'œuvre et l'accès de ce main-d'œuvre et de nos produits au vaste marché régional et international. Troisième point, Madagascar sera en 2030 un champion de l'économie bleue. Ça, c'est important. Ramteni Shikawe, économie bleue, des gens bajabratiques ou pafatarna nivoka malagasy, isantaona dia $10 no vola very amin'ny anatra zay ataon'ny olona amin'ny ranomasina. On perd tous les ans 500 millions de dollars pour des pêches illégales et illicites dans nos eaux territoriales. Donc il faut qu'on protège ce territoire. Il faut qu'on protège nos ressources, parce que ce ne sont pas des ressources inépuisables. Donc aujourd'hui, nous allons en faire vraiment un défi majeur. Quatrième image, Madagascar en 2030 offrira au monde des produits rares issus de sa biodiversité. Cinquième image, Madagascar en 2030 deviendra un acteur important du marché mondial des mines et des pierres précieuses. Io dia tena fanambo filoham-pirenena tompoko. Ary ampitany amin'ny taranaka fara mandimby io. Okatsika tsy varobarotra intsony. Hojerentsika zay fomba anaovana an'izany, fa tsy varobarotra intsony ireo vatosoa any Madagasikara zay ahondrana tsy voavoatra. Mila amboarina ireny. Ary ny sary fahenina zay metiko amintsika dia hoe Madagascar sera en 2030 une des destinations touristiques les plus connues et les plus prisées dans le monde. C'est important à cause de notre biodiversité unique. Taorian'ny famelabelarana moa dia nitohy tamin'ny fametrahana fanontaniana avy amin'ireo mpanatrika izay tonga marobe ny fandaram-potoana teny amin'ny lapam-panjakana Iavlo. Un des pays les plus sécuritaires aujourd'hui dans le monde, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Araka izay enontsika izay dia nitodika manokana tamin'ny hoafy ny filoham-pirenena nandritra izay viana ho an'ny firenena izay nanaona koa sary ny fanombanana ny efa taona izay efa lasa.
famerenan'ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fametrahana ny famarina toerana ara-politika fananganana fototra-avitrasa fototra amana ny olana eo anivony sosialim-bahoaka eo ihany koa ny tontolon'ny fahasalamana ireo no isany izay fototra-avitrasa napetraka ny filoham-pirenena tao anatin'izay efa taona izay ary fitiany Jerry Edouard sy Anza rakotony rainy amintsika. Tao anatin'ny krizy tanteraka no nandraisan'ny filoham-pirenena Rajonary mampianina ny fitondrana ny Madagasikara ny taona 2024. Nanantena fiovana tampoka teo no eo toy ny efa nizaran'ireo mpanao politika azy ny vahoaka malagasy. Niompandrindra tamin'ny famerenana ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny taona voalohany, voasazy teo amin'ny sehatra rehetra ny firenentsika, taorian'ny fanonganam-panjakana tsy nankatoavin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tafaverina teo amin'ny fahamarinantoerana ara-demokratika nefa Madagasikara, taorian'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao, ka nandresy lahatra ireo firenena vahiny mba hiara-iasa amin'ny malagasy no nataon'ny filoham-pirenena Rajonary mampianina. 20 isanjaton'ny malagasy no tafiditra tao anatin'ny fahantrahana fadiranovana tamin'izany fotoana izany. Tsy noadinoana ny tamberina andraikitra izay tokony nomena ny vahoaka ny andrandra fiovana. Tsy nitsahatra kosa nefa ny fanakirotanana saim-bahoaka na koa finiavana nozongozona ny demokrasia. Hany ka tao anatin'ny taona faharoa ny tondrana no nikasa hanatanteraka fitsipaham-pitokisana tsy ahafahan'ny filohananao ny andraiky ny anteny meram-pirenena. Fotoana nametrahana ny fahamarinantoerana ara-politika ny taona 2024 satria nanomboka niasa ireo androm-panjakana izay nitsangana tamin'ny taona 2024. Lamina tamin'ny ankapobeny ny fifidianana be ny tanàna sy olona. Nateo aza ny fiverenan'ny fiara-miasa tamin'ny tany ivelany sy ny faneken'ny sehatra iraisam-pirenena ny Madagasikara tahaka ny fandraisan'ireo fihaonana tampony. Teo koa ny fiverenan'ireo mpamatsy vola vahiny, indrindra tamin'ny fiverenan'ny FMI tamin'ny fahazonan'ny facilité de crédit rapide tamin'ny taona 2024. Tsy tonga rapotony ireo fanampiana ho an'i Madagasikara, saingy afaka niatrika ireo fampiasam-bola ny fanjakana ary afaka nanao fototra-avitrasa, nampiditra herinaratra sy nijery ny sosialim-bahoaka. Maro ireo zava-bitan'ny fitondrana ankehitriny ary nahakasika sehatra maro dia maro, saingy mbola olana trehana ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fandriampahalemana. Profo mivaingana indrindra amin'izany ny raharaha Claudine Razaimamonjy, nanamafy ny filoham-pirenena fa endriky ny ady amin'ny kolikoly tsy nanavahana n'izanizy izany. Miatroka ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ho an'ny taona 2024 Madagasikara ankehitriny ka loha hevitry ny taona 2024 ny fisandratana mirindra izay tohizana hatramin'izao. Izay ny mahakasika an'iny eo amin'ny lafim-baovao hafa indray kosa dia nanaovana andresaka ho an'ny mpanao gazety ny sampana miady amin'ny LKB vavan'ny polisy pirenena androany. Izy ireo izay mitondra ny profy manambara fa olon-dratsy no karohana hatry ny ela ilay lehilahy maty voatifitra teny Akadim-bahoaka ny Asavotsy teo, voaroroy tamina fanafiana tampiadiana fakanan-kerina ary fikambanan'izao lahy izany lehilahy izany. Jerry Edouard sy Anza rakotony raina trano no mitatra amintsika ny andinindiny vaovao. Miakapeo manoloana ny fahafatesan'ny havany ny fianakavian'ny Randrianaivo Herman Roland, fantatra amin'ny solona anarana hoe Kanina. Voatifitry ny polisy misahana ny ady amin'ny LKB vava teny Akadim-bahoaka ny Sabotsy teo ilay lehilahy ary manamafy hatrany ny lehibe ny sampandraraha fohy be misahana ny raharaha fandikan-dalàna eo anivon'ny polisy pirenena fa Jiolary Indany nokarohiny tamina raharaha maro i Kanina. Raha nitady satongetam-pelam-panalay dia efa nisy fampitandremana natao ary nisy sommation indro mihitsy nataon'ny polisy fa tamin'izay no voalaza fa namoaka ny basy tena pelam-tanana izy dia nandray fipetra mifanaraka amin'izay mitandro filaminana nampiasan'ny basy tena zareo mba hiarovan'ny tena sy fampiarana ny lalàna ihany koa. Voaroroy tamin'ny fanafihana amin'ny tampiadina fakana ankerina ary fikambanan-jiolahy ilay lehilahy ka lavon'ny balan'ny polisy gadra nitsoka avy ny Tiafa izy io. Tsy mitsahatra manamafy ny ady amin'ny asan-jiolahy ireo mpitandro ny filaminana, fantatrary fa voasambotry ny polisy ny alatsinainy teo teny Antaninarenina ihany koa i Randrianary Velo Colbert na Andry Colbert izay lehilahy voaroroy tamina raharaha fakana ankeriny tamin'ny taona 2024 ary ny taona 2024. Misy ny cellule d'enquête mixte izay hitambara ny polisy ny gendarme manohy an'ireo asareo. Na izany izany efa tsy miravoravo tanana ny eo anivon'ny brigade criminelle satria ny fandriampahalemana dia andro rehetra
ary zay indrindra no mbola nanohizanay ny asa tsy hoe ko hoe misabaka amin'ny asan'ny cellule d'enquête mixte izahay fa manampy indrindra fantatra fa misy ny fiara-miasa mivantana eo amin'ny polisy sy ny zandary ary ny fikambanan'ireo karana mizaka ny zoam-pirenena frantsay eto Madagasikara mikasika ny fanatanterahana famotorana ireo raharaha fankanan-keriny izay efa miseho. Fa eo amin'ny lafiny politika indray kosa dia feno sivy ankehitriny nisan'ireo mpikambana ao anatin'ny HCC na ny fitsarana avy ny lalampandrenana. Notendren'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly alina ny mpikambana iray ameny ireo valo efa niasa mitatra amintsika ny andindiny vaovao Andriamasika sa mbola manana. Mpikambana teo aloha teo nivon'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara na CSM Itaina Rabetokotany izay mpitsara eniovon'ny fitsarana mbaratonga voalohany Antananarivo. Mazava ho azy fa mpitsara izy mahafeny lalàna. Rabetokotany Taina no nitendren'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho mpikambana fitsarana avy mbany lampandrenana tamin'ny alalan'ny didim-panjakana nanovany andininy sasany ao amin'ny lalàna larana 424 tsipika 2 ny 17 febroary 424 nanendry ireo mpikambany HCC. Volazana ity didim-panjakana ity mifanaraka amin'ny votoatiny andiny fa 410 andalina faharoa ao amin'ny lampandrenana dia tendreny ho mpikambana fitsarana avy mbany lampandrenana Ramatoa Rabetokotany Taina. Ratsaivina araka amin'ny voalazan'ny andiny fa 110 ao anatin'ny lampandrenana mikasika amin'ny fanendrenao mpikambana fitsarana avy mbany lampandrenana dia mpikambana 3 no tendren'ny filoham-pirenena, 2 tendren'ny antemeram-pirenena, 2 avy amin'ny antemerandolona ary 2 fidiny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara. Izy ireo izay safidiana amin'ny alalan'ny traikefa nananany tenivon'ny sehatry ny lalàna ary tsy maintsy nanana ndraikitra tenivon'ny rafi-pitsarana ara-pitantanana na ara-pitsarana, tenivon'ny fisoloana vava na fampianarana ambony mikasika ny lalàna na ny fitantanana. Randrafitra kosa dia tsy maintsy ahitana filoha sy mpanolotsaina ambony zokiolo indrindra ary mpanolotsaina 7 ny mpikambana fitsarana avy mbala mpandrenana. Mahakasika ireo lalao atao eto Madagasikara kosa dia nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa nataony eo anivon'ny ASEL na ny autorité hippique pour les courses et l'élevage de chevaux à Madagascar. Izany dia ho fitondran'izy ireo fanazavana mikasika ilay lalao hazakazatsoavaly eto Madagasikara. Misy amin'izy ireny mantsy no tsy manaraka ny lalana mifehy izany eto an-toerana. Mampitambavao nangon'ny miarinirina Rananja sy Dolphe Rakotoniany. Ny autorité hippique pour les courses et l'élevage de chevaux à Madagascar na ny HCL no mpanome ny taratasy fanomezan-dalana ho an'ireo mpampanao lalao hazakazatsoavaly eto Madagasikara. Nanambara ireo mpikambana androany fa ny taona 2024 no nanome alalana ny PMU France anatanteraka ny masse commune na ny PMU bet eto Madagasikara ny HCL taoriny nandavan'ny PMU Madagasikara ny fiaraha-miasa amin'ny PMU France momba izany. Rehefa nanomboka ny fampiarana ny PMU bet eto Madagasikara ny volana May 2024 dia natsahatra ny PMU Madagasikara ny fandoavana ny royalties izay ampahambola voafaritry ny fifanarahana fa tokony arotsaka any amin'ny HCL. Izany dia noho ny fiheveran'izy ireo fa manana fahefana tokana hampanao ny lalao hazakazatsoavaly eto Madagasikara izy ireo ka tsy tokony hisy ampy-lalao hafa ankoatra azy ireo. Ny lalana ny taona 2024 anefa dia milaza mazava fa malalaka ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny lalao hazakazatsoavaly eto Madagasikara. Noho ny tsy fanarahan'ny PMU Madagasikara ny fifanarahana dia natsahatra ny HCL ny fifanarahana tamin'izy ireo ny volana septambra lasa teo. Nanomboka teo ihany koa dia foana ny fifanarahana teo amin'ny PMU France sy ny PMU Madagasikara ka sy mananjo ampy-lalao amin'ny hazakazatsoavaly frantsay intsony ity farany. Mbola manao izany hatrany anefa ny PMU Madagasikara ankehitriny. Misy fankazahoanay zany amin'ny PMU Madagasikara amin'izao dia efa najanonay suspendena moa zany fa tsy tena hoe tapaka tarana. Antonay le izy aloha mandra-pahita izay vahaolana manaraka. Izay olana dia satria neverina izay fa nandrava ny exclusivité izay ananany amin'ny concurrence izay heverina hoe déloyal ny ataon'ny PMU bet dia tezitra izy dia nitapahany royalty anay. Ankehitriny mitondra ny raharaha iny amin'ny fitsarana ny PMU Madagasikara ary mitakionitra mitetina 500 tapitrisa ariary amin'ny HCL saingy vonina hiatrika izany ny HCL ho hiatrany ny filohany satria mijoro amin'ny marina izy ireo. Tena mahakasika an'iny eo amin'ny seho ho avy amin'ity atoato kosa dia miantso ireo mpikambana efa tao amin'ny tompona andraikitry ny fefy mankalaza ny faha-telopolo taona no mantsy izy ireo amin'ity taona ity. Ratuluchu uanamtuku isani tenaku nyarakabini iremu alutuaku
mankalaza ny fahatelopolo taona ny fefy amin'ity taona 2024 ity. Antony anaovan'ny tompony andraikitra Antsoavo an'ireo efa nandalo tao amin'ity fikambanana ity sady fifampiarabanana na tratry ny taona ho an'ireo mpikambana rahateo. Ary ny mpikambana amin'izao fotoan'izao zany dia entanina amin'ity taona ity izay fivoriana amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny 28 janvier zao iantsona antsika izay rehetra izay fefy mpikambana taloha mba samy ho tonga daholo amin'ny 28 janvier io mba samy isoratra anarana. Ny toerana dia eny Korondrano zany fito sasany maraina zany eny amin'ny taoma mandrapatonga ny hariva any amin'ny 4 hariva any be dia be ny zavatra afinaritra izay efa nomanina. Aorian'izay efa mipetrapetraka daholo ny fandaharam-potoana ny fefy amin'ity taona ity hankalazana ny fahatelopolo taonany. Ary amin'ny volana juin any dia misy ny dîner concert izay arahana amina boaty anankiray izay efa izy moa ny organisateur an'izany. Ao ihany koa ny concert amin'ny 4 août any amin'ny Palais des Sports izay izy ihany koa no miorganiser izay iarahana amin'ny fefy. Ary dia ao ny tafika masina izay ohatrehana ihany koa any amin'ny volana octobre septembre any hitsangam-bato izay ohatreretina ho atao amin'izany fahatelopolo taona ny fefy zany moa dia ezaka tany anankiray lehibe izay ananganana fotodrafitrasa izay tena hoe mendrika an'izany filazantsara zany. Marina fa mpikambana mahery ny 900 no mandrafitra ny fefy ity fikambanana ity izay niforona tamin'ny taona 2027. Dia ino antsika mamarina ny actu tamin'ity androany ity fa aorianan'ireto dokam-barotra reto dia misy ny masolavitra mivadika sy ireo tapany fariho atolotra ho anao mitenako no mametraka ny veloma mandra-piona Godeliva Tsiridataina amin'izany eto amintsika ety any. Eny ary dia mivantana hatrany isika atao anatin'ireo JT tapany faharoa izay efa voalaza teny moa zany somary miavaka anao ny androany somary fohifohy noho ny mahazatra. Godeliva no miaraka amintsika eto manao ianao. Mirabantsika rehetra dia fohifohizina tokoa satria tratra nomeko tsy meko amin'ny resaka fotoana aloha le izy moa zany nisy ny vatana viloha moa zany dia nisy ny akolaka avy atao anatiny ankiova dia lefa masolavitra kely masolavitra mivadika mbola sindra générique anefa management communication droit commerce marketing paramètres ninina fa ihany ny prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente ny resaka moa zany saika nitondra resaka momba ny maquillage sy le an'ireny any satria misy fotoana matetika ny olona tena manontany fa aloha rapito zany satria le fotoanantsika fohifohy fa ny zavatra azo resahana fotsy ohatra zao ny resaka hoe inona moa ny anaran'le izy teo nasandratra moa fisandratana voambolana aloha voambolana ihany eo fa ny resaka fametrahana azy ho lasa asa io mila méthode moa zany le izy io fa mino fa hitandrareo zany zavatra any fa itsika manko raha maka ohatra ao anatin'ny vesatra izay mahatonga ny karazana vina anankiray na fisandratana anankiray na planine anankiray tsara ny mijery 2030 fa ny akaikikaiky tsara ihany tonga dia misy zanaka 2030 PDB zany ny ohatra azo raisina manko raha firenena lasa ady hevitra na voambolana le izy jereo tsara fa raha mijery ny Amerika tsika izay tarihany Donald Trump dia Donald Trump ohatrana manokana le tsy tia anazy ako ohatra zao fotsiny dia miteniteny zavatra izy momba ny Europa miteniteny zavatra izy momba ny Afrika tato ato dia manahirana be mandray an'le izy nefa raha tokony zany tsika manivana dia raisitsika izay ilaina ao anatin'le izy fa azotsika tsy tiavana ihany Donald Trump ohatrana misy tia anazy moa dia jereny eo amin'izay fa manino ny Amerika manana filoham-pirenena anankiray kapoka latabatra miteny fa ny afrikana merdika dia miteny sisa satria izy eo izy ary mihidy ohatran'izao aminazy ny mbola betsaka dia io ndray Kim Jong-un Corée tanjaka teniteny zavatra izy matahotra eny zao tontolo zao eo i France izay manana engagement social satria napiditra afrikana taloha napiditra ny zanaky ny colon napiditra ny zao nalalaka be ary ny sécurité sociale ny arabola enjana be dia misy ny Chine izay mivelatra izy satria be dia be ny olona be dia be ny asa sisa dia anjarantsika amin'izay zany tsika ahoana dia itsika tsara ny manao vina vakiny rehetrarehetra iny dia midina zanatohatra eo ambany eo amin'izay inona zany ny olona amin'ny malagasy ny zavatra rehetra natao hatramin'izay ka lasa tsy nety dia lasa vesatra daholo mitohy foana io zay filoham-pirenena satria président Rajaonarimampianina zao miresaka eo miresaka ny président teo aloha rehetra reo izy ny ara-politika amin'izay lafin'izay mbola misy tia be dia be reo
misy misy tsy azony laviny zay noho izany amin'izay fomba firesahana zay hoe inona ny zavatra ny s'engageny rehetrarehetra ka lasa vesatra ho an'ny teoriana neny malagasy inona ohatra fampidirana mpiasam-panjakana tokony ekeny rehetrarehetra zany io mpiasam-panjakana io mampiditra an'io mora fa mamoaka an'io sarotra noho izany lasa vesatra io inona ny olana ny ady politika manjary tsy misy décision mihitsy amina zavatra misy projet à court terme inona ny azo atao amin'io mampiditra mora ny olana fa mamana azy sarotra dia inona zany ny zavatra tena akaiky avy any Antsirabe io dia misy lavaka kely be dia be ny lalana Antsirabe mino fa tsy andro 2030 ny vina ny momba n'izany noho izany le zanabina zany le zanabina kely dia ty président ty misy premier ministre ireo exécutif zay vesara ny asa-panjakana amin'ny endrika mahasa-panjakana azy tokony miteny an'izany sy manaiky an'izany zareo inona ny tena mavesatra ny ministera anankiray dia la ny andro mitatana ny mpiasa ny ministera aloha zay vao miresaka fampandrosoana hoe anao inona reo mpiasa reo zany ampandroso Madagasikara eto dia manavaka fa misy eto Madagasikara na mpiasa-panjakana na mpiasa tsy miankina na olona tsotra tena miasa tsy miraharaha an'izay miseho télé tsy miraharaha an'izay gazety tsy miraharaha an'izay radio tsy miraharaha an'izay télé teneniko tsara mpiasa-panjakana mpiasa tsy miankina olona tsotra mpamboly sisy misy tena miasa eto tsy miraharaha an'izay de la politique tsy miraharaha an'izay resaka fa reny olona reny takony le resaka be manodidina isan-karazany ka zay fotsiny ny any masolavitra mivadika androany tena ny tsirairay mihitsy dia samy mijery fa raha ohatra ka misy conférence de presse ngeza be ny amvolona impolo ary ka tsy tody tsara ny tokony ampiasana azy ny resaka rehetrarehetra zany satria raha vao tonga ny amin'ny tana tohatra fa efatra ny ambanimbany ihany zany le masolavitra mivadika tonga dia efa mivadika le izy hoe inona ary zany le izy noho izany zay tsara tamin'ireo mpanao politika mifanohy iza no anankiray hiteny an'izay hoe tamin'ny an'ity tiany tsara ho alaitsika tamin'ny an'ity tiany tsara ho alaitsika tamin'ny an'ity tiany tsara ho alaitsika aleo ary reo hitambatra fa matetika ny zavatra mitranga na iza na iza miteny na iza na iza miteny dia misy eso kely majinijinika zay mahakivikivy ny mpakafy an'le noesoina zay le masolavitra mivadika tompoko iny ary dia mbola isy moa zany ny resaka mety hoe mino fa tao anatin'izay nisy fantaniana zay nipetraka somary mitovitovy amin'izay nentinao zay ary dia hitantsika ihany ny valina sy mety hoe tatitra ho an'ny rampitso fa efa betsaka ny resaka tao hoe navezabezatra no resahana dia afakely no amaranantsika ny logité androany. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente mpanao ski malaza iray no resahantsika frantsay izy ity Candide Dovec isanao anarany namoaka horonan-tsary maromaro izy tato ato horonan-tsary izay misy azy manao an'izay ski izay ny ski azontsika an-tsaina avy hatrany vao mahita an'izay dia eny ambony ranomandry avokoa no anaovana azy ny azo kosa ao anatin'reto sary reto dia tiany naseho mihitsy fa vita azo atao amina toerana maro isan-karazany izay fanaovana ski izay dia toy izao ny vokany. No filazantsika azy amin'ny teny vahiny fa ity hozerentsika manaraka ity indray hafa kely satria tsy amin'ny ranomandry ihany izy no mandefa amin'ireo toerana izay tsy ampozina ihany koa. Candide no anarany ity lehilahy iray ity mpanao ski fanta-daza avy any Frantsa 12 taona izy no nanaovany ski teo amin'ny 10 taona nanaovana ski indray izy no niroso tamin'ny fanandramana nanao ski tsy amin'ny ranomandry fa teny an-toerana mahaliana azy. Nandalo tany amin'ny muraille de Chine izy tany amin'ny toerana malaza antsoina hoe cheminée calcaire Cappadoce tany Turquie ihany koa. Hita nandehanany ihany koa ireo toerana tsy eritreretina na ahafahany skieur mandeha mihitsy. Efa voatokana mihitsy ny ski andehanan'ny Candide an-tanety sy an-dranomandry.
ny fanaovany ski an-taneto izy no tena sarotra ary nilaina fotoana ela be ny fahafehezana azy. Et donc j'ai fait du ski de boss pendant 8 ans. Taona no laniko tamin'ny fianarana rehetra izay vao nahavita nandeha tamin'ireny toerana samihafa ireny. Betsaka ireo teknika nilaina no fieziko tamin'izany. Fitiavana ilay fanatanjahantena ihany koa ka tsy nampaninona ahy raha nianatra elaela aza. Ity no horonan-tsary faharoa navoaka ny Candide raha ny ski an-tanety. 4 minitra ny faharetan'ny horonan-tsary ary isan'ireo horonan-tsary be mpijery indrindra amin'ny YouTube amin'izao raha vao tamin'ny alatsinainy no navoaka. tena kopaka satria le izy zany montage moa igny zany fa le izy tena zavatra ataondra lahy mihitsy ary zalahy ho an'izay nijery ny inona le film misy mpanao ski mpanao surf mangalatra amin'ny banque sy ohatran' zany iny mitaditsika izy rehefa mifarana dia manahio tena misy zavatra tsy azo saitsaina misy netsika moa ski zany dia ski de mila voatsiary no betsaka ie fa ino mampisy hoe mety azo atao aty amintsika ihany zany ny ski fa mila mijery toerana tataka reny avo misy fidinana ary mety tsy misy vato be ohatra kanisy aty zalahy iny totobatona ambony rehefa miandry betsaka le toerana eny ary faranantsika amin'ny toetry ny andro e point break le izy ny toetry ny andro anatin'ny andro fahavaratra ihany isika ary dia Antsirabe Antananarivo Toamasina Antsirana nasaiky mitovitovy ny miandry antsika ao an-drampitso raha ny vinavina misy ny orana ny tapakandro ariva faraparan'ny tolakandro iny zany no isy izay orana izay fa ny atoandro dia fandimby ao ny rahona sy ny masoandro mahajanga kosa dia somary malomaloka ho sarotsarona ny lanitra saiky tontolo ny andro izay malomaloka izay ho anareo any amin'ny faritra andrefany fianaran-tsositiliara no azo antoka aloha tsisy orana fandimy ny rahona sy ny masoandro miakatra indray ny maripana ho an'ny toliara ny ambony indrindra 7 degré celsius miakatra ihany koa ny maripana mangatsika indrindra 9 Antsirabe 7 Fianaran-tsoa sy Antananarivo zay ngamba no azo ambara amin'ny toetry ny andro fa anaty 3 secondes moa tsika amin'ny point break moa le film teo zany misy an'ireny le extrême reny fa ohatra anako moa zany tsy inona dia voasa teny amin'ny teny avlohiny a tsy afaka tsy tonga tsy fa raha zahako ny teny zany dia raha afaka nametraka fanontaniana satria io zany moa méthode daholo io amin'ny serasera misy ny mikarakara n'ireny zavatra reny dia rehefa mijery a dia ny fanamariana azo omena foana ankoatra ny hevitra hoe tsara reny ny resaka hazavana ny resaka hoe nanina no ariva be le izy natao fa ny ankoatran'izay raha zany nametraka fanontaniana dia zao ny apetraka hoe nahoana ny eo amin'ny fanatanterahana zavatra sasany raha mbola mpahazo atao ny manafainga anazy amina zavatra majinijinika ohatra ozy aho a io moa le lalany rebrokady foana ny teneniko ohatra ozy aho hoe raha misy ny olana amina zavatra sasany ka tokony ho vita aingana ny malagasy ao anatin'ny asa ataony ve no mivory matetika loatra manapa-kevitra sa apetraka foana ny hoe alao samy anao ny asany dia matetika moa apetraka aleo ny lalàna apetrany aleo ny fitsarana anao ny asany aleo ny anana za zao eto tena mamerina amin'ny teny an'le resaka any Ambatondrazaka mihitsy satria nisy sary nandeha teto amin'le teny amin'ny firaisana fahadimy hitako dia teo ny eo ihany dia nivahana le tambo napetraka le olona ara-piarahamonina zany raha ohatra ka misy lavaka kelikely le bebe tokony homboarina zany nahoana no matetika afaka tapabolana atao ihany le zavatra tenen'le olona ary efa fantatra fa ao ihany le moyen anaovana an'le izy noho izany zay ny zavatra apetraka hoe misy gaspillage indraindray noho ny tsy fahaizan'ny gasy mandinika aingana dia manao aingana raha misy asa tokony atao ry tompona andraikitra ry vahoaka ry zay tandrify azy tsirairay aza mandry andro aza mandry alina ataovy fa isika ampatsorana ny tokony ny eketsika malagasy fa raha eo anatrehan'ny firenekafotsika kamo paresetsika na izara tafiditra anatin'izay ka zay mba teneniko dia ty mbola tsipoko foany ty hoe mba tsy ho gaspillage ny zava-mitranga maninona ho any tsy sokafana le soafy masoandro hoe izy tsy ratsy be fa raha tena hamany olana io misy tio angeza be mitsivalana eo omeo valiny tena mitombona hoe tao anatin'le heritaona sy tapany navitany francophonie hoe naninona raha navelany rotoroteny olona fotsiny teo io nalefa voainy io mamaolana be izy io fa mety misy zavatra mitombona afangamba aminareo tompona andraikitra tsy hamahanan'izy io
mba hoentina mba mamahany ny embouteillage aéroport ny vato io fa tena lalana tapitra ie ary de tsara mipetraka amin'ny fantanina izana ny azahoany zay napetraka tena eny ary satria izy tsy maintsy amaly izy teo hoe ministre ny travaux publics ministre ny m2 paty ny commune alefany zany aloha samynao ny ndraiky le olona jerena zay ny valany tsy maintsy nahazoko eny ary de sotranao misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny faran'ity logité miavaka ho an'ity androanyity ary de rahampitso amin'ny fitora sasan'ny fotoanantsika veloma tompoko mbola tsy miaratra Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT.